zavatra roa samihafa raha avy aty aminay aloha tsisy ifandraisany io fa reo firenena roa tota reo samy nanasatsika ho any daholo dia mamaly ny fanasana zay ngamba ny anankiray ny faharoa manaraka an'izay dia ampiseho frantsay fa Madagasikara dia toerana natao handray vahiny fihavanana zay ny kolotsaintsika toerana natao handray vahiny neto tsy manavakavaka neto na izy dia manaraka ny politika izay fandraisinay amin'ny diplomasia hoe fandray amin'izay firenena Afrika azahoan'ny vahoaka malagasy tolotra. Misavaina ny mpakasina teo misy réaction chaud kely avy amin'ny président fanondrony angamba no nataoko ilay fisavana entana raha tokony izy tsy tokony hisavana ny entako satria za manana an'ilay maha président misy an'ilay passeport diplomatique fa nataoko ny zavatra iny mba hampisehoana indray amirenena ny sainy mpiasa ny douane ato fa tamin'izaho nanokatra ny journée mondiale ny mpiasa ny douane tariva ato dia fa niteny hoe nareo mivavadin'ny Madagasikara dia miaro azy mba tsy hidirana zavatra tsy tokony hiditra eto Madagasikara dia miaro an'i Madagasikara amin'ny fivoahany harem-pirenena eto Madagasikara. Zay ny antony anaovako indreny tsy misy olona tsy tokony ho savaina raha vao eto Madagasikara zay. Efa misy olona ambaniko zany. Efa misy information hoe nisy mbola nisy zay zavatra zay tato. Ihany misy foana miahiahy tsy havana mantsy. Tsy zay. Rehefa avy namita fitsidihana ofisialy tany renivohitra Rosia ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara sy Ramatoavatiny ary ireo delegaciona ny aradia aminy dia azo ny renivohitra la Frantsa indray hanao fitsidihana arak'asa any an-toerana. Naverimbery ny filohan'ny fanavaozana hatrany fa tafiditra indrindra ao anatin'ny politika ny fifandraisana iraisam-pirenena izao fitsidihana izao. Madagasikara dia misokatra tanteraka amin'ireo firenena maneran-tany izay mety azon'ny vahoaka malagasy tombontsoa ho nambara ny filohan'ny fanavaozana Colonel Mikael Randrinirina. Teo am-piaingana dia nanazava ny tenany fa tsy misy ifandraisany amin'ny dihy izay natao tany Rosia ity fitsidihana ity. Isan'ny kolotsaina sy maha-izy azy any Madagasikara ny fandraisana vahiny ka hanohy sy ampiseho izany fomba izany ny firenentsika ho nambara ny filoha. Zavatra roa samihafa raha avy aty aminay aloha tsisy ifandraisany io fa reo firenena roa tota reo samy nanasatsika ho any daholo dia mamaly ny fanasana. Zay ngamba ny anankiray ny faharoa manaraka an'izay dia ampiseho frantsay fa Madagasikara dia toerana natao handray vahiny fihavanana. Zay ny kolotsaintsika toerana natao handray vahiny neto tsy manavakavaka neto na izy dia manaraka ny politika izay fandraisinay amin'ny diplomasia hoe fandray amin'izay firenena Afrika azahoan'ny vahoaka malagasy tolotra. Raha mahakasika kosa ny fisavana izay natao teo anivo ny fahatseranana dia nambara ny filohan'ny fanavaozana fa fandroany izao no nanaovana fanaraha-maso ny entany. Natao izany ho fampatsahivana ireo mpiasa ny fahatseranana ny andraikitra lehibe sahany amin'ny mahavavadin'i Madagasikara azy ireo sy ho fiarovana ny harem-pirenena manoloana ny fivoahana tsy ara-dalàna.
no mafisy ny mazavatsara fa tsy misy olona tsy tokony hozavaina raha mbola eto Madagasikara. Fanondrony iny angamba nataoko le fisavana entana raha tokony hoe tsy tokony hosavana ny entako satria za manana le maha-président misy le passeport diplomatique fa nataoko iny zavatra iny mba ampisehoana indray amerenana ny sainy mpiasa ny douane ato fa tamin'izaho nanokatra ny journée mondiale ny mpiasa ny douane tariva ato dia fa niteny hoe nareo mivavadin'ny Madagasikara, nareo mivavadin'ny Madagasikara dia miaro azy, miaro mba tsy hidirana zavatra tsy tokony hiditra eto Madagasikara, dia miaro an'i Madagasikara amin'ny fivoahany harem-pirenena eto Madagasikara. Zay ny antony anaovako indreny hoe tsy misy olona tsy tokony hosavaina raha vao eto Madagasikara zay. Fa efa misy olona ambaniko zany. Antenaina fa ivon'ny fampiresana eo amin'ny filoham-panjakana rotota ny mahakasika indrindra ny radio-karena, ny foto-drafitrasa, ny fambolena sy fiompiana ary ny fampianarana ambony. Ny filoha Frantsay Emmanuel Macron moa dia andray ny filoha malagasy eo amin'ny lapan'ny Élysée raha pitso talata fa 24 volana febroary araka ny fandaharam-potoana ofisialy. Marihana fa ity fitsidiana arak'asa atao an'i la Frantsa ity dia efa fotoana elaela ihany no nanomana ny firenena rotota azy ary izao tanterana izao. Tokony ametraka mazavatsara ny fifandraisana ara-diplomatika iraisam-pirenena i Madagasikara amin'ny fiaraha-miasa sy ny fifandraisana amin'ireo firenena any ivelany. Hoy ny fanehoan-kevitra nety ny sombavambahoaka voafito amin'ny distrika Anarivonimamy Rajerson Antoine izay vahaolana entina merenana ny tanjakara ekonomika eto Madagasikara no tokony masoa ny fitondram-panjakana tariny Colonel Michael Randrianirina amin'ny fifandraisana amin'ireo firenena any ivelany. Hoy ny fanazavany raha ny resaka mahakasika ny fihaonana izay ataony filoham-panjakana Colonel Michael Randrianirina amina filoham-pirenena amin'ireo firenena matanjaka toa ny Rosia sy la Frantsa izay nifanesesy tato ato. Politika mpanjakana tsy azo atao an'izany. Ny efa misy ary efa fantatra mazavatsara hoe eto amin'izao tontolo izao dia tena efa misy firenena ohatran'ny hoe ny BRICS, zareo aty amin'ny Occidentaux, ny zareo aty amin'ny Orientaux koa tsy mbola ataontsika hoe mbola reo misy firenena be dia be matanjaka eo na misy eo anatin'ny BRICS ary zareo. Tiako resahana dia zao tsy hoe sady hoaty no hoatsy dia hoe zay sady tsy eto ny tseroa fa lasa endasiny olona eo ny efa rany fa tokony ahay ipetraka mazavatsara tsika ao anatin'ny ataontsika hoe relation diplomatique internationale satria nahoana isika ao anatin'izany relation zany dia fantatsika mazavatsara fa resaka ekonomika ny tena ibahana ao, resaka militaire ny tena ibahana ao, resaka géostratégique ny tena ibahana eo ka ny ana sitona saina mpitondra bebe kokoa hoe raha misy zavatra tokony hirosona tokony hiazakazana ao anatin'ny fifandraisana amin'izao tontolo izao dia inona ny ampanatanjahana indray ny ekonomia anatiny ato amintsika. Lasa teratany vahiny sy firenena hafa no mitrandraka sy migalabona amin'ny arena sy ny ankora fototra eto Madagasikara ary indrindra ny fanafarana entina avy any ivelany izay isan'ny tena mandetika ny radio-karena ny firenena hoy hatrany Rajerson Antoine. Lasa olombitsy ihany koa no misitraka tombotsoa amin'ireo arena fototra eto Madagasikara kanefa tokony hiantoka asa fampandrosoana maro eto amin'ny firenena izany raha ny fanazavany hatrany. Raha ny ekonomia atsika dia tokony minera raha ny zavatra misy sy ny vola ananatsika arena ao anatin'ny tany eo izay mbola tsy voavadika ho vola ety ambony tany ankehitriny. Misy mamadika ihany le izy fa lasa n'olombitsy, lasa na vazaha, lasa na olona vitsivitsy tahaka an'io volamena io. Io arena kibony tany io no tokony hiantoka ny fanamboarana sekoly, no tokony hiantoka ny fanamboarana hopitaly, tokony hiantoka ny fanaovana foto-drafitrasa maro samihafa indrindra fanaovana lalana aty ambanivohitra. Ankehitriny nefany dia isitrahan'ireo mahitahita, isitrahan'ireo ataontsika hoe akaiky ny fitondrana, isitrahan'ireo ataontsika hoe vahiny ireo arena kibony tany ireo fa malagasy na hividy peratra ray grama raha tsy mahavita ny olona manondrana tonga dia amin'ny camion, 10 camion, 5 camion, 20 taonina isa taona le reti ny volamena ondrantsika nefa tsika tsy mahatakatra peratra ray koa rehefa hanambady.
tokony hitodika amin'ny fametrahana ny mangarahara tanteraka eto amin'ny firenena araka izany ny fitondram-panjakana anafoana ny kolokolo izay mamotika sy mandrava ny firenena ho hiatra ny sombam-bahoaka Rajery Santoine. Tokony ataon'ny mpitondra lesona sy anatra ho an'ny sisa ny zava-nisy nataon'ny mpitondra teo aloha ka fomba hafa no hitantanana ny firenena satria mijery sy mitazana ny zava-misy ny vahoaka malagasy raha ny fanazavana trany. Tokony hitodia ny fitondram-panjakana zany ahoana ny ametrahana mangarahara eto amin'ny tany sy ny firenena ity, ahoana ny anafoanana ny kolokolo io eto amin'ny tany sy ny firenena ity fa tsy azo ditsihitsy zany fa izany ny tena manimba mamotika mandrava ny firenentsika ary ho an'ny mpitondra dia teneniko mahitsy tsara ataovy lesona sy anatra re ny zavatra tsy nentina ataony teo aloha fa tsy ny zavatra tsy nentina ataony teo aloha averina amin'ny fomba hafa indray fa malagasy tena mitazana ary tena mijery ary izy tena miseho rehefa tezitra fa izy tsy teny aminao fa hijery izy ka rehefa misy mitarika amina ora tsy apozinao izy dia hitanao eo ny amarony fa mitandremotsika amin'izay zavatra lehantsika, mitandremotsika amin'izay tenen'ny vavantsika, mitandremo amin'izay raisin'ny tanantsika fa mijery anareo ny vahoaka amin'izao fotoana izao ataovy mahitsy ny lalaka rehanareo raha tena hitondra ny fanavozana izany ianareo. Mila mitandrina ny firenena malagasy amin'ny fiarah-miasa amin'ireo firenena ny ivelany honambara ny filohan'ny antoko politika FLN. Ny renin-kibon-tany fotsiny ho izy no mamaky azy ireo hiara-iasa amin'ny firenena malagasy fa tsy fampandrosoana ny firenena. Izany no mahatonga ny firenena la Frantsa misisika hatrany hiara-iasa amin'ny firenena malagasy. Amin'izao fotoana izao raha ohatra fotsiny isika mandray fanapahan-kevitra hoe ninona fiara-miasa amina firenena anankiray dia tsy voafatotra izany mihitsy ny fitrandrahana renin-kibon-tany miteny aminareo fa tsisy naray raha mijanona eo reo. Zay ihany tsisy afa-tsy zay ihany tsisy afa-tsy fitrandrahana renin-kibon-tany ihany no afaka atenain'ireo olon'ireo amintsika satria io no rentsika io ny fananantsika dia afaka mipropose zavatra be dia be aminao amin'izay izy takalo amin'izay afaka miteny izy hoe ampinainareo amin'ny fambolena sy ny ana zavatra rehetrarehetra fa izy tsy teny anao ampinainareo amin'ny fitrandrahana renin-kibon-tany satria io renin-kibon-tany io ihany zany no mahatonga ny firenena rehetrarehetra miodikodina sy miodeo teto Madagasikara ary rehefa samy manana ny anjarany amin'izany ka ohatran'ny la Frantsa dia matahotra sao dia ny efa anjarany no lasan'ny hafa ny hafa koa dia mitady ny mba azahoany an'izany. Andriamatoa Donald Trump iny tsy nisalasala ny teny hoe ny resaka momba ny terra rare eto Madagasikara ny dikan'izany tena io ny azakazahana tsy hoe Andriamatoa Mikael efa mpanao politika efa ela be ka vao tonga amin'ny fitondrana dia tonga ny olona rehetrarehetra fa olona tapohany vao tonga toy izy fa mety tsara ny firenena ny velany reny zavatra reny satria izay no mahamora anisany mahamora ny fafana amin'ny manao ny fanarahana rehetrarehetra zany dia izay ny rosony io zany. Azo atao tsara ny miara-miasa amin'ireo firenena ny ivelany honambara ny filohan'ny antoko FLN saingy mila fatarina tsara hoe mahasoa ny firenena malagasy ve izay fiara-miasa izay sa tsy io ihany koa ny tombontsoa ho an'ny firenena. Any firenena eran-tany rehetrarehetra ny ahafahana miara-miasa daholo lalana zany tsisy hoe lalana ratsy raha andehananao fa ianao mandeha amin'ilay lalana no mila hoe hainao ve no mandeha amin'ilay lalana hiaraka amin'ny la Frantsa ianao hainao ve miaraka amin'ny la Frantsa ka hiteraka tombontsoa ho an'ny firenenao fa tsy hoe faty ampoka tanteraka ho an'ny firenenao. Raha hiaraka amin'ny Rosianina ianao dia ohatr'izany ihany hainao ve miaraka amin'ny Rosianina hainao ve fampiaraka aminy inona no atenainao aminy sy ny ana rehetrarehetra fa tsika ingera ohatra hiaraka amin'ny Rosianina zany ka nateraka Kalaknikov fotsiny ataontsika inona mofiry zay Kalaknikov efa tonga teto zay fanafoana ny alatrombo ve zay na voatazona ny fahampanjakana teto Madagasikara ve zay zany dia mila jerevana tsara zany fa ny olona efa fantany ny renao no alainy fa ianao zany mila mijery tsara hoe inona lay lalana le andehananao andehanan'ny firenenao mba hahafahan'ny firenenao zany mahazo tombontsoa amin'ilay fifanarahana rehetrarehetra fa io nge tsy maintsy zay tsy maintsy ilay renin-kibon-tany io nge anao midy eo fa anjaran'ny tena zany no hoe mandanjalanjana izy fa tsy hoe voarabrabin'ny olona fotsiny ohatry ny ataon'ny sinoa hoe ataonay tsy mandohetra ny zavatra avany aminareo makaty dia le zavatra vaty tsy mandohetra zany le arona sase arona vita gasy le zavatra kely vita gasy reny tsy mandohetra makany fa tsy mandohetra koa zany makany ny renin-kibon-tany zay entiny makaty ny trondron-dranomasina ny omby ny ondry ny vorovorokena entiny makany. Amin'izao fitondrana izao no anararotana ireo firenena ny ivelany amin'izay fiara-miasa Madagasikara izay honambara ny antoko FLN mba ahafahany feny firenena irosy makany amin'ny lalam-panorenana vaovao.